Halleluja. Dia raina Jesosy fa mbola nomena tombosoa indray isika ahafahany miona eto ao anatin'izao live izao. Ano izany dia isorako lehibe Andriamanitra fa tombosoa lehibe hoa mahatonga eto androany izara teny izay nomen'Andriamanitra ho antsika asianao androany, ary ihany koa tsy adino mpanompon'Andriamanitra izay manome fahafahana foana mba ahafahany manompo an'Andriamanitra miaraka amintsika. Ary indrindra misaotra anareo tsirairay avy, miaraba anareo tsirairay avy izay manaraka live anio. Ary hitako misy Ranada Erika, ary misy hoe Ahery, eo koa hitantsika Hery Nantenaina, misy Nadia, ary misy koa izay mbola tsy hitako eto mino fa Andriamanitra mbola andefany zanany satria misy telo antsika tsirairay avy eto androany. Eto koa mbola mahita Felicia vao miditra mahita Norsoa, dia tsara n'Andriamanitra mifidinisika asianao mba ao anatin'izao live izao mba hivavaka apety amin'ny fiainatsika fa androso foana isika miaraka amin'Andriamanitra satria tsy fotoana hoe mihemitra atsika fa fotoana mihitsy izao hoe mandroso antrany. Noho izany ihany koa dia angatako ianao mba hizara live ho an'ny olona izay miandranao, efa zatra ny olona hoe isakarivo otr'izao mizara live ianao so adinao indray androany dia mba zarao live mba samy azo mifahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'izao anio izao. Alohany anombontsika ny fotoam-bavaka tokoa dia mendrika tokoa fisaorana an'Andriamanitra. Mendrika hisaorana izy ary mendrika ihany koa atsontsika mifanahany mba hitarika atsika anio ary ihany koa fatariny fa noho ny rahan'i Jesosy Kristy dia amarin'Andriamanitra isika. Zany vavaka anankitelo zany dia hoentsika ho anatrehany to mba izy no mitarika atsika androany aentiny daholo ny zavatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na aiza misy anao amin'izao fotoana izao asandrato ny feoanao andehantsika asianao hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada misaotra anao izay midera ny anaranao masina, mankalaza anao satria Andriamanitra tsara tokoa ianao sady mpanao tsara ihany koa. Dada tsapanay ary fantatray fa noho ny famindraponao, noho ny fahasoavanao anay, noho ny fitiavanao anay mahatonga anay eto androany tafiona ao anatin'izao live izao. Mankasitraka anao dada ny fidinao izay mba andreny teninao satria mino izay dada fa rehefa ianao no miantso anay misy zavatra misy fahasoavana, misy soa izay nomanao anay tsirairay avy dia mankasitraka anao izay. Eto izay dada fantatray fa tsy mahefa nininy izay raha tsy misy amin'ny fanahinao masina. Noho izany dada mangataka anao tompo mba tena oka mifanahinao masina no manapaka manomboka izao ka hatramin'ny fahataperana an'izao live izao tena hoe fanahinao masina mihitsy hitarika anay, fanahinao masina hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy na izay manaraka ny live na izay mitarika ao anatin'izao live izao tena hoe ianao no ilainay androany manapaka eto atao dada ny asanao tsara indrindra. Eto ihany koa dada fantatray fa tsy marina tanteraka izay eo anatrehanao, marina ao anatin'izao andro izao misy zavatra nataonay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao fa mbola manantona ny seza amin'ny fiandriananao ampasahiny izay satria dada manana an'ilay rasabidin'i Jesosy Kristy izay afaka manadio anay androany. Izay indrindra dada hifonanay aminao raha misy zavatra tsy mety nataonay ny mahatonga ny ao anatinay hoe mavesatra mety hoe ao anatin'ny olonao amin'izao fotoana izao manamely tena izy dada fa miantso an'ilay rasa abidin'i Jesosy Kristy anadio anay tsirairay avy ary ilay rasa abidin'i Jesosy Kristy anamarina anay tsirairay avy androany mba ahafahanay mifandray anao ary migogo ny fahatsarahanao anio. Mankasitraka anao dada fitiavanao anay, derainay ny anaranao masina fa Andriamanitra tsara indrindra ianao, tsy misy tahaka anao, tsy misy ohatranao, manjaka ianao dada. Mideranao zay dada raiso manao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen, amen, amen. Andao isika asianao tena manandratra n'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra. Ambony indrindra izay azonao atao voalohany indrindra ao anatin'ny fonao, omeo toerana izy manjaka ao anatin'ny fonao ary tena miteny mihitsy hoe masina ianao Andriamanitra.
masina izy asandrato ny feo anao na aiza misy anao anaraka an'izao hira zao isika tena hoe ho tonga ahemaka manitra ao anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Tika iteny hoe mandrosoa ianao Jesosy eo, ilainay ianao ao anatin'izao live izao, ilainay ianao mikasika amin'ny fiainanay tsirairay avy. Halleluja. Naiza na aiza misy anao teneny mihitsiny izy mandrosoana ao anatin'ny tranonao zany naiza na aiza misy anao na miasa ianao angatao izy mba androso mba hiasa amin'ny fiainanao. Zay tombolay feonao rekenao amkokoao fa maniry mafianao te ombona alalanao. Zay tombolay feonao rekenao amkokoao fa maniry mafianao te ombona tunga suyanawe famanira nani fanacheanao maniri ni fu te itwera
feunau requenau ampukwa famaniri mafianau te umbuna alalanau taitumpule feunau requenau ampukwa famaniri mafianau te umbuna alalanau manjusu de socio tungasu yanawe famanira nani fanachia now maniri ni fute itwira now kasiwa de socio famanante nanawe fafaraniza you like you see you the one ilana Avertika ni fusi ni fana ni fusi ni fana ikiumaniriana ufatata iyankugasi itokana utumbo banza kaku
ianao tompo ianao mono erikio misandrata ny fanaikio Alléluia. Mino fa tena maniry an'Andriamanitra fantatra marina ianao ah. Isan'andro tsika eto isakariva ya tsy hoe fandaniana fotoana akory fa am'izao vanim-potoana izao ah tena mila an'Andriamanitra mihoatra ny taloha isika. Miaraba ny izay mbola voatonga indray avy hatrany isika dia mirosa amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa fantatrao ity volana ity dia hoe volana ny rariny. Volana ny rariny ity volana marsa ity. Ary mino dia mino tokoa efa nanomboka Andriamanitra nanao rariny tamin'ny fiainanao. Izy mihitsy nitsangana manao rariny amin'ny fiainanao. Mino aho fa efa migogy an'izany sady ianao vakintsika ny tenin'Andriamanitra momba an'izany hitantsika amin'ny Isaia 56:1. Iaravakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaia 56:1. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao no lazainy Jehova tandremy ny rariny ary manova ny mariny fa efa madiva ho tonga ny famonjeka ary efa iseho ny fahamarinako. Mitandry ny rarintsika ary mila manao ny mariny fa efa madiva ho tonga ny famonjeko hozy Jehova ary efa iseho ny fahamarinako. Zany tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mila vonina zany isika sianao fa efa madiva ho tonga ny famonjen'Andriamanitra antsika sianao ary iseho koa ny fahamarinan'Andriamanitra antsika sianao. Dia rehefa mitenitsika momba ny rariny, mino aho fa azonao sady sapanao ary takatrao hoe ambadikin'izany misy fandanjana moa fiteny an'izany balance. Misy balance ambadiky fandanjana, misy balance ambadiky ny natao hoe rariny. Ny rariny dia Andriamanitra no atao hoe ray ny rariny. Ao azavety rehefa avy eo fa maninona. Ao anatin'izany fandanjana zany ao anatin'ilay balance hoe mijery ny rarina tsy dia mahita tsika hoe mety sa tsy mety, tsara na ratsy. Ary mahazanak'Andriamanitra antsika dia hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao sa ny sitrapoko manokana. Isika atson'Andriamanitra manao ny rariny, eny manao rariny amin'ny olona, manao rariny koa isika amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany koa misy fanefena ho antsika sianao.
mino aho fa efa fantatrao efa takatrao hoe misy fanefeny ao anatin'izany zany hoe miova mihitsy tsika amin'ny fomba fatao zay takatrintsika ao anatin'ity volana ity mieritreritra matetika tsika hoe mety zao nataoko zao nefa indraindray rehefa mipetraka mandinga dia tsapatsika hoe misy tsy mety ka iny eo zay no ampianarin'Andriamanitra antsika ao anatin'ity volana ity. Araka ny teneko antsika, Andriamanitra dia miantso antsika sianao anao marina satria izy ilay iray marina, izy ilay iray ny rariny ary isika sianao natao hoe zanany dia izay ataony raintsika tsy maintsy zany koa no ataontsika. Andao dia rehefa tsika tenin'Andriamanitra izay milaza hoe Andriamanitra dia Andriamanitra rarina tokoa. Voalohany indrindra sokafo ny baibolinao amin'ny Salamo 8:70 andiny 7:30. Salamo 119:137. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe marina ianao Jehova eo ary mahitsy ny fitsipikao. Marina ianao Jehova eo ary mahitsy ny fitsipikao. Dia jerevantsika ny tenin'Andriamanitra manaraka hitatsika amin'ny Salamo 145:17 izay milaza fa Andriamanitra mahitsy, Andriamanitra manao ny rariny. Hozy tenin'Andriamanitra eto manao hoe marina Jehova amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Marina Jehova amin'ny lalany rehetra, zay zavatra rehetra ataony dia marina avokoa. Zany hoe manao rariny foana zany Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fahatelo jerevantsika hitatsika amin'ny Salamo 89:14. Ozy ny teny eto manao hoe rariny sy fitsarana no fanorena ny sezy fiandriananao. Rariny sy fitsarana no fanorena ny seza fiandriananao. Famindrapo sy fahamarinana no mialo ny tavanao. Na ny ety an-tany na any an-danitra dia Andriamanitra tsy miova. Ao anatin'ny rariny foana izy, mahitsy foana izy, marina foana zavatra ataony. Rariny sy fitsarana. Zany hoe zany araka ny teneko anareo hoe misy balance eo rehefa miresaka rarintsika. Rariny sy fitsarana no fanorena ny seza amin'ny fiandriananao. Any izy mahita ny zava-drehetra, any izy mandanja ny zava-drehetra. Hitatsika hoe famaninantsika miteny hoe Andriamanitra dia rariny sy mahitsy amin'ny zavatra rehetra ataony. Tenin'Andriamanitra manamarina an'izany fa alohan'izany te hiteny aminao hoe matoa manao rarin'Andriamanitra, matoa marina foana zavatra ataony dia izy ilay alpha sy omega. Izy ilay voalohany sy ny farany. Izy koa ilay Andriamanitra malala ny zava-drehetra. Tsy misy ninina miafina ao anatrehan'Andriamanitra. Ho hitatsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany rehefa avy eo. Midika an'izany hoe izy malala ny zava-drehetra. Donc rehefa izy no miteny momba ny zavatra anankiray dia efa voalanja satria mahita ny zava-drehetra izy, malala ny zava-drehetra izy dia efa voalanjain'Andriamanitra tsara ny zavatra holazainy. Ny zavatra ohatrany hoe mame didy fitsarana ohatra hoe n'Andriamanitra, tsy manamelika ny olona innocent izy. Fa tena rariny ny zavatra teneny ary marina sy mahitsy foana. Jerevantsika ange tenin'Andriamanitra momba an'izany hoe Salamo 139:1-4 manazava tsika tsara mihitsy hoe Andriamanitra malala ny zava-drehetra. Salamo 139 manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 14 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ampivetira salamo nataon'i David, Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ahy.
atsika sianao zany mandinika atsika sianao Andriamanitra ary malala antsika sianao. Ianao no malala ny fipetrahako sy ny fitsangahako. Andriamanitra malala am'izao fotoana zao isika sianao za zao mipetraka fantan'Andriamanitra zany. Any ianao mety mitsangana na mitsotsotra ambony fandriana ianao na mipetraka fantatry n'Andriamanitra izany. Sady mahafantatra ny hevitra eny alavitra eny, ny hevitra antsika na de mbola tsy lazainy azy, Andriamanitra malala an'izany. Andiny fahatelo, voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantatro tsara ny aleako rehetra. Andriamanitra koa mahalala ny toetra antsika tsirairay atsipiriany fantany tsara. Ohatr'izao zao zanak'izao zao andray zao ny toetrany, rehefa misy ohatr'izao dia zao andray no ataony. Fantatry n'Andriamanitra momba antsika atsipiriany mihitsiny. Andiny fahaefatra indray jereny izy ny teny manao hoe fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova ao. Tsy misy na ino zavatra ho tenentsika azy. Donc tsy misy miafy ninina ao anatrehany to. Za mahatonga ny hoe rainy rariny izy satria malala ny zava-drehetra izy dia afaka mihitsiny izy no mitsara, afaka izy mihitsy no mandanja satria malala ny zava-drehetra izy. Jerevantsika indray amin'ny Hébreu 4:13, Hébreu 4:13. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe ary tsy misy zavatra ary na ino na na ino izay tsy misy eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo imasina izay iafarany ataontsika. Tsy misy zavatra na ino izay tsy miseho ao anatrehany. Zava-drehetra dia tena hoe miseho miariary mihitsy ny ao anatrehan'Andriamanitra. Malala ny zava-drehetra izy. Na ny zavatra efa lasa, na ny zavatra ataontsika amin'izao présent zao na ny ho avy ain'Andriamanitra tsara. Tena Andriamanitra rariny tokoa izy. Mandanja tsara tokoa izy, malala ny zava-drehetra izy. Na ny hevitra antsika tsy napotrantsika ain'Andriamanitra daholo ny zava-drehetra. Ao anatin'izany zareo dia mila isika sianao mandinika ny tenantsika, aiza hoe isika ao anatin'izany. Andriamanitra miantso atsika tahaka ny vakintsika amin'ny Esaïa 56:1, miantso atsika sianao izy mba hitandry ny rariny ary manao ny mariny. Tao jerevantsika io tenin'Andriamanitra anankiray io fanoarana zay nataony Jesosy hitantsika ao anatiny Luka 7:20, manomboka isika 5 ka hatramin'ny 4:20. Tenin'Andriamanitra mety efa fantatrao izany fa tsara vakintsika le izy dia mba anamboaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, mba vangenin'Andriamanitra isika. Satria ny teny alefan'Andriamanitra araka ny teniko antsika, Andriamanitra malala ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao. Andriamanitra malala ny zavatra ny se passé androany zay mety mampiasa ny sainao. Andriamanitra koa malala amin'izao fotoana izao hoe inona mihitsy ao anatin'ny sainao, inona ny zavatra mampiatrehatra anao. Dia ao anatin'izao live zao izy mandefa ny teny mamangy anao. Andriamanitra rariny izy amaly antsika sianao izy. Donc jerevantsika Jesosy zao no manao anty fanoarana ity dia andao vakintsika. Ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoky teny ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy olona niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory hetra io aza.
faharoambefolo mifady indroa isan-kerinandro aho mandoa ny fahafolo-kareny amin'izay azoko rehetra aho fa ilay mpamorehetra kosa mijanona teny alavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra koa fa mite atratra ka nanao hoe Andriamanitro mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra-teny no ahetra ary izay rehetra manetry-teny no asandratra. Andriamanitra dia mahalala ny zavatra marina tokoa izy. Raha eto ianao amin'izao fotoana izao mahatsapa misy fotoana ianao nanao tsirarina tamin'ny olona na hoe misy fotoana koa ianao nanao tsirarina tamin'Andriamanitra, possible zany. Dia mino fa tsy manao ohatran'ilay fariseo isika sy ianao fa manao ohatran'ilay olona anankiray izay miteny amin'Andriamanitra hoe tsy mendrika fa mamindra fo. Andao isika sy ianao alohan'ny anohizantsika ny tenin'Andriamanitra, anao anty hira anankiray ity tena ataontsika mifotsika ray manontolo satria Andriamanitra rariny rehefa vao miteny izy dia na mikapoka izy na mamindra fo. Satria ozy ny teny tsara ao anatin'ny Apokalipsy manao hoe izay zanaka tiany dia anariny fahaizan'Andriamanitra. Ndao tsika sy ianao angataka amin'ny tompo tenenintsika mihitsy n'Andriamanitra, tompo inty aho ovay ndada ny fonay mba tena anana fo marina, fo mahitsy mba anao rariny manomboka izao. Tena miteny mihitsy ianao hoe dada mamindra fo amiko amin'ny zavatra rehetra tsy mety nataoko fa vonina aho androany, vonina tahaka n'ilay olona ny teny hoe tompo mamindra fo, dia hoe mamindra fo amiko dada fa vonina anao ny sitraponao. Alleluia. Naiza naiza misy anao asandrato ny feo anao iresao aminy, atao vavaka mihitsy izao hira izao. Alleluia. Zao hira izao tompo inty aho teneny mihitsy izy, tompo inty aho ovay ny fo sy fanay fa ny
Halleluja. Eto dia misy teny farany tiako zaraiko amintsika ho hitantsika ao anatin'io Luka io ihany fa anoka andimy voalohany tsika ka hatramin'ny fahavalo ho hitantsika ny tenin'Andriamanitra ary mino fa samy azo ny anjara isika ao anatin'ity volana ity. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara atao amin'ny tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra na mena-masony olona. Ary nisy mpitondra teny teo aminy izany ny tanàna izany izay nankeo aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakampo hoe izy na dia tsy matahotra n'Andriamanitra zaho sa tsy mena masony olona mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahirana ahy izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahosositra ahy. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazainy ilay mpitsara tsy mariny fa Andriamanitra tsy anome rariny ny olom-boafidy va izay mitarainy amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredredra va izy. Lazaiko aminareo fa omena rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony ity tany ity va izy. Ao anatin'izao teny zao nisy mpitsara tsy mariny ozy tenin'Andriamanitra dia nisy an'ilay mpitondra teny verina tao amin'ny fony izy satria misy olona manana ady aminy dia mba nangataka izy mba omeo rariny fa tsy name ilay mpitsara tamin'ny voalohany dia miverina fony ilay mpitondra teny ny hafarany dia hozy izy hoe na dia tsy matahotra n'Andriamanitra aza aho na dia tsy menatra amin'ny olona dia omeko rarina ihany izy. Dia teo Jesosy ny teny amin'ny fomba fiteny Jesosy hoe na dia ratsy taky ny ahoany ary ilay mpitsara dia name rariny an'ilay ramatoa. Move Andriamanitra raintsika any an-danitra tsy anome rariny atsika asianao zanany voafidiny. Anome ve izy sa tsy ame? Fa misy teny aloha tenenin Jesosy ao anatin'izany hoe mila isika mitaraina. Jereo fa Andriamanitra tsy anome rariny ny olom-boafidy va isika asianao zany. Izay mitarainy aminy andro aman'alina ary moa hitaredredra va izy. Zany hoe isika asianao za mahatonga Jesosy miteny amin'ny voalohany hoe tsy maintsy mivavaka isika, tsy tokony mireraka isika rehefa mivavaka, mangataka amin'Andriamanitra, tsy mitsatra mihitsy isika mifandray aminazy. Mitaraina mihitsy hozy tenin'Andriamanitra, mitaraina andro aman'alina dia azo rarintsika amin'ny raintsika ny an-danitra. Manentana antsika asianao Andriamanitra hoe mba hifandray aminazy, hitaraina aminazy. Inona situation amin'ny fiainanao zay tena tianao hiala, zay tsy mampatory anao io, zay eritreretinao io hoe tena vita io, vita ny momba. Nefa Andriamanitra eto miteny aminao, aza reraka ianao.
aza reraka ianao, mitadiava foana an'Andriamanitra. Mitadiava foana ianao anazy, mitaraina foana ianao andro aman'alina miresaka aminazy. Andriamanitra va tsy amerarina any ianao zay efa nifidina hatramim-boalohany? Mino afa anome izy. Matoa zay ny teny. Andriamanitra tsy olombelo, tsy hivadika amin'ny teny zany izy. Efa hitantsika hatramim-boalohany, ozy tenin'Andriamanitra hoe mitazona ny teniny izy. Marina foana izy amin'ny teny, manao rariny foana izy. Inona ny tsy rarina miseho amin'ny fiainanao? Inona zavatra tsapanao hoe tena hoe tsy rariny zao, hoe tena tsy rariny zao? Hoe to anatrehan'ny tompo zay situation zao. Mitaraina aminazy ianao andro aman'alina. Amaly anao izy satria ianao ilay voafidy ka tsy nariny, ary tsy ho ariny mandrakizay. Fa ny tiako koa amban'io teny io ilay 15. Jereva nge ilay tenin'Andriamanitra 15, ozy izy hoe lazaiko aminareo fa omerary ny faingana izy, amerary anao faingan'Andriamanitra. Kanefa raha avy ny zanak'olona mo ahita finoany ety ambony tany va izy. Ilay raha matoa io matoa ny verimberina dia nino izy tsy maintsy ahita rariny. Ary mba manahoana ianao? Zay mety ho resantsika amin'ny herinandro momba ny finoany. Mila mino hatrany ianao zanak'Andriamanitra. Zao teny zao nalefan'ny tompo ho tanterahany zany. Ozy tenin'Andriamanitra hoe namariny isika, tsy noho ny amin'ny zavatra nataontsika, fa namariny isika senao noho ny amin'ny finoantsika n'Andriamanitra. No amariny, rehefa amariny zany dikan'izany hoe nomeny rariny isika senao. Donc aza atao ambany zavatra mihitsy ny finoantsika an'Andriamanitra. Eto dia apetrako aminao zany. Io zany tenen'i Jesosy hoe mitaraina isika andro aman'alina fa ahita rariny isika. Exemple anankiray koa omeko anao tamin'ny tantaran'i Estera. Saika nanao tsy rariny tamin'ny olony ny Estera, ny atao hoe Haman. Nefa inona nataon'i Estera? Tsy niketraka izy, tsy reraka izy. Inona nataon'i Estera? Nandeha izy nifadianina. Nifadianina izy ho an'ny olony. Ianao io eto amin'izao fotoana izao efa niresaka taminao tompo, efa niteny aminao izy, mila mifadianina ianao. Dia zao androany zao confirmation, raha te azo rariny ianao dia mifady hanina. Oeto ho anatrehan'Andriamanitra io situation anao io, fa amaly anao izy tahaka namalinan'i Estera. Tsy misy maty mihitsy ny tao amin'ny olon'i Estera, noho ny fijoroan'i Estera tombanga amin'ny resaka fifadikana. Mitaraina ianao andro aman'alina, ianao ilay voafidin'Andriamanitra. Afaka manao fifadikana ianao araka ny tenenin'Andriamanitra anao. Ianao ilay voafidin'Andriamanitra. Dia tsy maintsy ahita rariny ianao. Satria ilay rainy tomponao dia rainy rariny izy ary mahitsy izy, marina antrany hatrany izy. Tahin'Andriamanitra ianao dia tiako isika sy ianao alohan'ny faranatsika zao fotoam-bavaka izao iarahanao an'izao hira zao hoe tompo tiako foana ny lalana tondranao satria lalana tondran'Andriamanitra antsika dia lalana tsara, lalana mampetsara amin'ny fiainantsika. Tenena mihitsy izy androany, tiako dada, tiako ny fomba fitondranao amin'ny fiainako. Alléluia. Asandrato ny feoanao andao tsika sy ianao iran'izany. Tombo tiako foana izay lalany tondranao ay, fanitananao tito no miazona ny fiainako. Tombo fantatro
izay fitantananao ay mandraky izay tompo tiako foana izay lalany tondranao ay fanitananao tsy to no miazona ny fiainako tompo fantatro fa ty aianao azo antoko izay fitantananao ay ho mandraky izay ianao no andrandraiko toky izay antenaiko tompo ianao ekeko ato am-poko zay volatrao inoko fa atsaray atsaray avoko tompo ianao malala izay aso ianao no andraiko toky izay antenaiko tompo ianao ekeko ato am-poko zay volatrao inoko fa atsaray atsaray avoko tompo ianao malala izay aso tompo ianao malala izay aso tompo ianao malala izay aso Andriamanitra malala izay aso anao ary ny tena rarina avy aminy zany no mahasoa anao ary mino aho fa nandray teny ianao androany mino aho fa nikasika anao Andriamanitra androany mino aho fa nahazo solution ianao androany inona ny zavatra tokony ataonao mba azahoanao rariny ao anatrehan'ny tompo Andriamanitra ve tsy amonjy any voafidiny ndao tika amin'izao fotoan'izao omeko any Aurelia amin'izao fotoan'izao hitarika antsika mivavaka alohanatrehantsika an'izao alina izao apetratsika feno ampelantanan'ny tompo satria izy no tiantsika manapaka amin'ny fiainantsika na ao anatin'ny torimasitsika aza andao mankasitraka indrindra tompokony amin'ny sehatra dia asan-drata hoetrana zany filoanao raha amin'izao fotoan'izao dia mankasitraka anao zay tena velomsaoranao ny atao anatinay satria mbola amenao tombosoandray hoeto amin'ny fanatrehanao ary mbola nyvotosinao hoe izay mbola navelanao izay mbola natsorinao indray zay androany mbola nampitomboanao fahalalana zay androany anatin'ny amin'izany hoe mandeha anatin'ny rariny izany misy ohatra tompo satria ianao le mahay mikarakara anay tsara iavy mahay manoro anay mahay manazava ny sainay mba ahafanay miaina araka ny sitraponao ka ahafanay mahazo ny vokatsoa rehetrarehetra ahafanay mahomby ihany koa ny fiainanay misy ohatra tompo satria tsara ianao ary fanao ny tsara hatrany amin'izao fotoan'izao dia mbola vonina hatrany zay ametraka ny tsara ty feno ampianao satria raha hatramin'izay natokony fitondranao zay natokony fitantananao fiainanay zay dia tena hoe tsy namelanay irery ianao tena hoe tsy diso anjara zay tsy desu zay raha niankina taminao ka amin'izao fotoan'izao apetraka feno ampelantananao tsy aly ty jereo ny momba anay tsara iavy tada na misy miasa dia oka ianao no ameherina izy koa afahany maharintsika production afahany mahefa ny zavatra rehetra satria mihinanao izy ireo raha toka misy atorany koa ka mety miady saina mety irery
tanteraka dia mifitsarana izy ireo mba fiadana mba ahafahana hita toromaso mamy a raha misy ihany koa marary dada ka tsy mahita tory tsy afaka matory dia okenao nanasitana azy amin'izao fotoan'izao mahatokony fiasanao fotsiny zay satria izy ianao hoe anatin'ny anaranao no ahitana ny zavatra rehetrarehetra andriamanitra mampahery ianao andriamanitra manasitrana ianao andriamanitra mavaolana ianao andriamanitra mahery ianao ka amin'izao fotoan'izao a tononay mihitsy ny aranao hiasa amin'ny fiainanay a ary manantena ny fisianao mihitsy zay mandritra ny tsialy ity ianao ozy ianao le mpiandry Israely tsy rendremana tsy matory a tananao tsy fohy fa mavonjy sofinao tsy rendremana fa mandre ary inona efa maheno tsy vavaka ity ianao inona efa hiaro ny tsiray avy ianao tsisy asa amin'ny fahavalo mety ambinina fiainay mandritra ny tsialy ity tsisy lisitra nomany amelezanay mety anjohanay amin'ny tsialy ity fa ny anjelimasinao icompe manodidina nay tsiray avy na ny toeram-piasana na trano na ny andalana na ny dortoir izany a dia inona efa ianao niaro anay sy momba anay sotra dada amin'le raha anao zay alefanao andrakotra ny fiainantsara avy andrakotra ny izay tokantrano sambatan'olona amin'izao alina izao dia raha laza voninahitra totra ianao rery ihany mankasitraka anao zay dada alleluia amen 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 alohan'ny sarantsika ao anatin'izao live zao a dia ilaza vaovao kely a ny vaovao antsika fantatritsika isan'andro manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma misy foana ny live a ny zoma fotsiny a manomboka amin'ny valo fa amin'ny latsinainy ka hatramin'ny lakamisy manomboka amin'ny fito sasany ary amin'ny lady zao a toizontsika foana eo am-piangonana satria efa nazo taratasy sika ara-dalàna isika dia manentana antsika foana no manoratra anarana satria taratasy ny azontsika dia hoe 50 personnes dia mila mandeha ara-dalàna isika ao alefan'ny teknisiany eo a ny roy anaovanao an'ilay izy a fenonao ny anaranao a dia avy hatrany zay afantatra hoe ianao avy amin'ny lady na tsy ary any Madagasikara koa mitohy foana ny fitombavaka isan-kalady any am-piangonana dia tahin'Andriamanitra ianao a mankasitraka anao misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany tsy hoe fifaliana anaraka fotsiny a fa mino dia mino tokoa fa ny raisinao zany teny zany a ho ampiarinao zay teny zany a dia ahita rariny ianao iaina ny rariny raintsika any an-danitra isika sy ianao tahin'Andriamanitra ianao a ary entiko fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahiny tombo daholo isika